Salama daoly androany sika dia ndao indray raha hiresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tsapasita amin'izao fotoana izao fa tena mijaly nivoaka ny ao Antananarivo renivohitra ao ny eo amin'ny resaky ny jiro sy rano izay samy ahitana olana daholy amin'izao fotoana izao. Ka manoloana an'izay fahasahiranana nivoaka izay moa dia nitondra ny vahaolana ny avy ao anivon'ny fitondram-panjakana izay tarihiny Andriamatoa Andry Rajoelina ary nilaza mazava tsara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'izany fa tsy tokony hisy ny baobaona tsy feno rano intsony ao Antananarivo renivohitra ao manomboka amin'ity herinandro ity hoy izy hatrany raha ny heviny mahakasika ny famatsiana rano anireo faritra rehetra ao Antananarivo renivohitra ao manoloana an'izay resaka fijaliana amin'ny resaka rano fisotro madio zay amin'izao ankehitriny izao. Ka ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefany misisy tao gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary. Milolo dirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasiky ny olany rano zay dia ndao aloha fantaritsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Mitohatrany ny fitakina ataon'ireo mpivarotra eny amin'ny esplanady Analakely amin'izao fotoana izao. Tsy ekena ho izy ireo ny fametrahana ny box eo am-bavahadin'ny tsena. Misy tsy mazava ihany koa ny fahasahin'ny tompony mametraka an'izany box izany. Ka dia tsy manaiky an'izany hatramin'ny farany moa ireo izay mpivarotra ao anatin'izay tsena sy ao amin'izay esplanady Analakely izay manoloana an'izay fametrahana box eo am-vavahadin'ny tsena izay. Ka dia andrasana araka izany ny fandraisana andraikitra izay ataon'ireo tompona andraikitra mahakasika an'izay tsena Analakely izay. Resaka kajikajy tamina telefirika indray no nataony ireo olom-pirenena izay mpahay an'izany resaka kajikajy zany tamin'ny faraparan'ny herinandro iny. Rehefa natao ny kajikajy tamin'ireo vola lany tamina teleferika ho izy ireo hatrany dia nahavita nampiditra herinaratra tamina tokantrano miisa 2,3 mahery izany vola rehetra izany. Raha handany vola ihany tsy eleo ve ny tombotsoa iombonana misy vokany tsara tamin'ny fiarina sy ny fiainana isan-tokantrano no nampiasana ilay vola ho izy ireo raha ny heviny mahakasika an'izay vola lany tamina teleferika izay. Andao ane atao ny kajikajy ho izy ireo hatrany. Teleferika izay 770 miliara ariary na 220 tapitrisa euro mbola mandoa sara ny 4,000 ariary isaky ny mitaingina. Jiro panneau solaire izay mitentina 5,7 tapitrisa ariary mandrakizay tsy misy faktura isam-bolana. Nahavita nametraka jiro panneau solaire amina tokantrano miisa 2,3 mahery izany vola nolanina tamina teleferika izany raha toa ka nampidirana an'izay resaka jiro zay. Olona 4 no saranisa tokantrano malagasy iray. Midika izany fa amponina miisa 7 mahery izany no nahazo tombotsoa mivantana azo jiro sy ny angovazoavozana raha io volan'ny teleferika io no nanaovana tetikasa panneau solaire isan-tokantrano hoy ny mpahay fiarahamonina sy ny mpamakafaka ara-politika manoloana ny zavamisy amin'izao fotoana izao. Tany Anosimasina Itaosindray tsy mety voavaha ny olany herinaratra. Maneo ny hatezerana manoloana an'izany ny mponina teny an-toerana ka nandoroko diarana ny mponina izay leo delestasy tanteraka tany Anosimasina Itaosy tany tamin'ny andron'ny 1 Oktobra lasa teo iny. Midika izany fa tena efa leo ny zavamisy amin'izao fotoana izao ny vahoaka satria tsy vitany efa mijaly eo amin'ny fiainana andavanandro dia mbola sahirana indray ary mijaly ihany koa ny eo amin'ny lafiny fisitrahana herinaratra sy ny rano izay rano fisotro madio izay. Ao Antananarivo renivohitra hatrany tsy voatery handany vola be ny fanamboarana ireo lalana simba hoy ny kandidany ben'ny tanàna Taina Razafinjoelina raha naneho ny heviny. Nidina ifotony teny amin'ny Vatobe 67 hektara ity kandida ity
tamin'ny androny 6 oktobra alina iny nijery ifotony sy nanao tombatombana ara-teknika hanamboarana izay lalana izay. Azo atao tsara ny manamboatra ireo lalana simba ao Antananarivo renivohitra amin'ny vidiny tsy lafo kanefa tsara kalitao hoy izy hatrany. Miasa mampanantena ary mahavita, izay no filamatra noentiny tamin'izay raha toa ka naneho ny heviny mahakasika an'izany izy izay hita tazana teny an-toerana niaraka tamin'ny Andriamatoa Hajo Andrianianarivelo izay efa minisitry ny asa vaventy teo aloha. Eo amin'ny lafiny solika mitapi-drano indray dia 5,707 litatra no sarina tao Toamasina. Raha nangina tao ao zay dia niverina indray ny raharahany solika mitapi-drano ao Toamasina ao. Ny herinandro lasa teo iny no fantatra fa nahatratrarana gazoaly izay mitapi-drano 5,707 litatra tao an-toerana. Vokatry ny fikarohana nataony zandary avy eo amin'ny sampany helika bevava sy ny CRNG no nahazahoana izao vokatra izao. Olona 12 no voarorohy sy tafiditra amin'ity raharaha ity no nisandorina hanaovana fanadihadiana. Fitaovana maro ihany koa no sarona tao amin'ny toerana fanampohan'ny ireo olona ireo nisolika amina rano izay. Ankoatran'ireo gazoaly izay voalaza ireo dia nisy essence izay 1700 sy 1,000 litatra sy sultany petrol izay 5,700 sy 2,000 litatra ary ny sinibe miisa 1,70 boritra anasida sulfurika ampolony fantsona niaraka amin'ny zerikanina mavo 4,700 isa, nahitana motopompe miisa 8 sy ny kodiaran-droa 10 ary misy fiarakodia maromaro sy camion miisa 4 izay camion citerne tao amin'ilay toerana natratrarana an'izao solika mitapi-drano izao. Ka noho izany dia efa tena mahay ry zareo amin'izay fisolokiana olona amin'ny alalan'ny solika mitapi-drano izay satria efa ao amin'izy ireo daholo izao fitaovana rehetra ahafahana mivarotra an'izay solika mitapi-drano izay. Eo amin'ny resaky ny famahana ny olan'ny jiro sy rano ao Antananarivo renivohitra izay dia indrindra fa ny famahana ny olan'ny rano dia anisan'ny toerana saron-drano ihany koa ny eny Ambatomaro. Efa naharitra 5 taona izao ity siniben-drano izay napetraka tao mba hamatsiana ny mponina eny an-toerana eny. Misy anio pompe io ihany koa eny an-toerana saingy matetika tsy mandeha izany rehetra izany. Hoy ireo mponina eny Ambatomaro eny manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Mbola tafiditra ao anatin'izay resaka famahana ny olan'ny jiro sy rano izay mampitahirana voakany Antananarivo izay hatrano dia nitondra ny fanazavana sy ny hafatra mahakasika an'izay Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'iny faraparan'ny herinandro iny ary nilaza moa izy tamin'izay fa tsy tokony hisy bonbonna tsy feno rano intsony manomboka amin'ity herinandro ity hoy izy raha nilaza ny heviny mahakasika ny famatsiana any rano izay amin'ireo bonbonna rehetra manerana ny Antananarivo izay mba hialana amin'izay olany rano fisotro madio izay mampitaraina ny mponina ao Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Midika izany fa tena mandray andraikitra ny fitondram-panjakana manoloana anireo vahaolana vonjomaika izay afaka arosy amin'ny vahoaka malagasy ao an-drenivohitra ao manoloana an'izay olan'ny rano fisotro madio izay. Izay sy izay moa no masaka azona arosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrano ny abone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa misy tamatagagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa. Thank you.